Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Tamin'ny fifaliana lehibe indray lasana bavamalala no ianona amintsika amin'izao fotoanana izao dia fanomerabanao indray tonga eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana Andramoka izao ny akiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia manana fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy dia tonga soa ary mirary ianao dia mirary ianao tokoa ahatra hatramin'ny farany. Raha anao tonga miaraka aminay dia teny aminao hoe tsika sendrasendra koa natokavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao resy lahatra tanteraka amin'izany mihitsy ary matoky sy mino fa ahatra hatramin'ny farany ianao matoky sy mino koa fa tsy niary toreto ihany akory fa tena ahita atsapa herin'Andriamanitra ianao ao anatin'izay ao anatin'izay fandarana izay ataontsika izay. Halleluja. Ka dia tahiny tompo isika menakavy. Halleluja. Andao aloha tsika hifampiarahaba mialohan'ny zavatra rehetra, mialohan'ny hivabahantsika hanombohantsika ny fotoana. Andao aloha hifampiarahaba tsika. Ny hiditra voalohany teto androany dia ranambavitsika Aingonirina Andrenasolo avy eto France. Halleluja. Miarabanao manokana dia mena tsodrano izay miditra voalohany moa dia mena tsodrano itsika. Ka ny tsodrano menanao androany dia miara-misitraka an'izany nareo any amin'ny tany arabo rehetrarehetra, Arabia Saodita, tany Koweït, any Oman, ny Madagasikara ary any Chine. Halleluja. Dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Dia ny tsodrano ranambavy Aingonirina Andrenasolo ao amin'ny boky Salamo 4:10 hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa efa nizaha toetranay ianao Andriamanitra,
eny nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy tamin'ny memy, efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nisy eto mavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano zahay, fa nitondra anay nivoaka tamin'ny fitaina matetrika ianao. Halleloia, amen. Zany hoe ny zavatra tiany tenin'Andriamanitra lazainy eto zany dia na dia inona na inona zavatra nlalovanao ranabavy aingoniriana andrena sola dia za matoky sy mino. Halleloia, matoky sy mino fa namoakanao, efa namoakanao tamin'ny fitaina matetrika Andriamanitra. Mety nandalo fizahanttoetra, nandalo fitsapahana mamay, fa ny zava-mahafinaritra amin'Andriamanitsika dia izao foana hoe tsy mba ratsy vehivavy zany miaraka aminy, fa tsy maintsy avoakany any amin'ny fitaina matetrika isika. Halleloia, tainy tompo ary tsika rehetra, tainy tompo aingoniriana andrena sola, zay nitsodrano azonao amoakanao amin'ny fitaina matetrika ny Andriamanitra. Halleloia. Dia manarakaraka ao Rodine Marie Koety. Halleloia. Dia tonga soa i ranabavy Rodine Marie Koety, Marie-Jo États-Unis, tonga soa. Marie Hortensine Koety, Erika Rack France, Angèle Pagès France, Miriam Andriamalala Madagasikara, Itody Raonosoa France, Soameva France, Kodanila Belgique, Erika Rack France, Aingonirina Rodriguez Arabie Saoudite, Mampiona France, Sondola Koety, Zamina Camarade Jesosy France, Artisanat de Madagascar France, Tojo Allemagne, Fenarakoto France, Kadakamalala France, Tongasoa, Nina Mainso Italie, Nasimi Mamio Koety, Kota Leonie Arabie Saoudite, Tsiriamboaramiel France, Adjaska Patici France, Boudra Volomboanga et La Réunion, Zanaso Sylvie Arabie Saoudite, Tahin Jesosy Tsisisorina Aingonirina Andrena Solo, Mikarandriamalala Madagasikara Tongasoa, Minus Matoky France Tongasoa ihany koa isika rehetrarehetra. Meloha zany aloha tsara aloha tsika raha metraka ty fotoana teo ampilatan'Andriamanitra. Halleloia. Ka andao aloha tsika hivavaka. Halleloia. Tsika hivavaka ametraka ny fotoana eo ampilatan'Andriamanitra. Ka andao ampandrosotsika ny anabavintsika iaina ve afaka miteny hivavaka ametraka amin'ny fotoana ampilatan'Andriamanitra. Tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy tsika rehetrarehetra afaka hivavaka sika. Andriamanitra aranay io, mbola misaotra anao izay satria tafavory eto indray amin'izao alina izao. Mankasitraka anao izay Jesosy satria nitantaninao indray ny tontolo andronay, navita ny asa aman-draharaha izay zavatra tokony ataonay izay androany. Mankasitraka anao satria nomenao koa izay sakafo, nomenao ny sahaza ho anay, nomenao izay zavatra nilainay Jesosy ary tonga eto izay amin'izao alina izao dia mbola noho ny fitantananao sy ny fiarovanao satria maro Jesosy ny aksidant teny amin'ny lalana teny, maro ny zavatra mety namandrika anay fa ndreto izay Jesosy mbola tonga dia tena fifaliana ho anay Jesosy no natrika n'izao vavaka fandarana isaky ny alina izao indray ary mananteny izay Jesosy fa amin'ity alina ity dia hanovoera ao aminao ary bitsika aminay anie ianao Jesosy malala. Fa Jesosy manondrafo aminay rehetra ny zavatra Jesosy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao nataonay na ny teneninay na tanatin'ny fisainanay lalina tany Jesosy dia mangataka andrahanao izay hanadio anay. Aoka ny rahanao hanadio ny fonay, hanadio ny sainay, hanadio ny masonay sy ny vavanay Jesosy malala mba ahafahan'ny teninao tena miditra aty anatinay ary ahafahanay mandray amin'izany teninao izany. Mangataka kosa Jesosy ny fanainao masina mba momba ny pastera sy ny mpitory teny mitondra vavaka rehetrarehetra rehefa avy eo ary ianao anie Jesosy malala momba n'izao fandarana izao na amin'ny connexion dia ho rakofana amin'ny rahanao ny telefona sy ny
fitaovana rehetrarehetra izay ho ampiasaina tsirairay avy amin'ity alina ity dia mitenena aminay Jesosy fa vonona ionanao indray reto mpanomponao dia misaotra Jesosy voninahitra ho anao irery any. Aleluia, amen. Haleloia, mankasitraka indrindra ny ranam-bavy aintsika tanatin'izay vavaka fanomboana izay dia Andriamanitra manankarena pasoavana ny amaly fitianao mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Mankasitraka indrindra. Haleloia. Taolotsika mbola ifampiarahaba ihany. Izy mbola sanapeko teo Jesosy mpandresy Madagasikara ando andry France tiana sri coco Chine eve manampitso France tonga soa. Haleloia. Yama Koweïty Jesosy noheriko Yama ihany io Zinarandriamalala Zinarandrenasolo Chine tahin Jesosy tsika mianankavy. Haleloia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra anareo rehetra rehetra. Ohatra tsika anao hira anankiray tsika aloha dia ao anatin'ity hira ity raha misy zavatra fahasoavan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanareo ka azonareo hijoroana vavolombelona. Haleloia. Amezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Aoka tsy hanomboka ity fandaharana ity raha tsy misandratra tanteraka eto Andriamanitra. Izay ny tanitsika. Haleloia. Amezantsika voninahitra n'Andriamanitra ny zavatra inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Za aloha androany hijoroana vavolombelona aminao fa za dia efa androany misy fitahian'Andriamanitra lasako zay tokony tonga amiko amin'ny weekend io dia ho an'Andriamanitra voninahitra fa vao androany dia efa voaraiky somatsara ilay fitahian'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra na avancen'Andriamanitra ny fotoana andraisako an'ilay izy. Haleloia. Tsara ny tompo ando andry France tonga soa. Razana Monika Koweïty tonga soa itody rahony soa France. Sandola Koweïty Kodanila Belgique. Eo ary sorata izay azonareo soratana. Misaotra betsaka ny aina tombositra mitombo fahasoavana lasa arytsika hira anankiray dia ao anatin'ity hira ity nareo afaka mandoro dia vakiko rehefa avy eo. Meno finaritra daholo. Fariva itao Mea maizinaku Tambi-tambi Malefaka noetini Sauzaulai no farani Sauzaulai no farani Sauzaulai no farani Idomiafu anawiza milkavani Sauzaulai no farani Ifanyafu anawis Israelizai Uyanau yansule Rampitsu andai Ulam yansu anawis yarim kavali Sauzaulai no farani Sauzaulai no farani Sauzaulai no farani
izany kavali Zao laro farani Misy fotsy vangia insomnianie Fonitazizai mamanala toko Sinamalila yaksu uevu ayau Kandizela no farani Kandizela no farani Kandizela no farani Mula miaso arawisa nikabali Saudara no farani Saudara no farani Saudara no farani Mula miaso arawizani kavali Saudara no farani Ndiavana so dia mba zao tokoa ny farany a marina mihitsy teny lina mampangoritsina meno any miriny apetsaka ny mangatakandro amin'ny ty fanompoan'Andriamanitra ty fa betsaka koa no mangatakandro amin'ity antson'Andriamanitra ty misy olona mahavita zany foana ny tenitsika taloha hoe daholo se hivavaka amin'izay dia hoy izy ny hoe mbola miandry antson'Andriamanitra ary se ny tranga rehetra ao amin'ny fiainantsika mitranga raha mandalo ady ianao antson'Andriamanitra iny raha tahiny ny tompo ianao antson'Andriamanitra iny mihaino toriteny ianao mihaino hira fiderana ianao misy teny foana misy tranga foana tsika zany tsy miandry mihitsy hoe misy feo ihany rirado avy aty zay ho isika voiteny hoe antson'Andriamanitra zany fa io fiainanao io jareo fa antson'Andriamanitra tsy antson'Andriamanitra mihitsy io alleloia tahiny tompo tsika rehetrarehetra tahiny tompo verselina France soameva ny teny voalohany tenena sosy malaza afaka hitandray tamin'ny namako efa ela tsy hitako alleloia zay ny anazy sotra an'Andriamanitra ao izy raha nabavitsika androandry sotra an'Andriamanitra lehibe zany io fampanina ny tomobiliny zandro dia niantso anahy izy hoe hihindrana tomobily akanjo kay bateriny desaratra fotsiny ilay izy dia namorisena dia velona tenena Jesosy fa tsy zavatra goavana ny simba alleloia amen tamin'ny batisan'ny Jonathan za koa tamin'ny batisan'ny Jonathan i Jonathan no tondra ny teto amintsika tamin'ny batisan'ny Jonathan iny natao teto variana ve misy loatra niny alleloia ny tontolo androko androany izy tojo isaorina Jesosy fa tsy niasa androany ary tsy miasa foana ary tojo zany tsy niasa androany dia nisy fotoana nanarana zanam-pandehananisaky ny talata sy nafahana ny vijavatra tany amin'ny vilona sy nakaina alleloia be zany tojo sotra an'Andriamanitra fa mbola nomeny tombonandro hivelomana an'io aho izy ranam-bavitody alleloia tahiny tompo Tsanindry Raingo Madagasikara ny titran'ilay hira saozao lany no farany saozao izao lany farany ny titran'ilay hira alleloia misaotra an'Andriamanitra lehibe ozy izy linafa vita somatsara ny asa mandarandro any dia mbola tafahoana somatsara atao trano izay mianaka kely alleloia moa linako hoe ny mianaka ohatranay alleloia zany mahafinaritra
tahiny Jesosy raha ny asina Madagasikara. Mankasitraka indrindra zandry Rianao izy ranabavy Jesosy mpandresy. Alleloia. Nareo any anaty eny ampivarotra eny misy mahatsiaro ny zavatra mahazo ny ranabaviny ranabavy Antoandrio eny ampivarotra fa misy hitanareo misy chargeur kely zay, booster moa zany ny filaza azy, zavatra kely carré kely ohatry ny power bank iny izy, fa chargenao hatrany dia misy ohatry ny câble pince kely, câble fiamorsena automobile. Mivatsiana iny nareo indrindra nareo vehivavy anaty poketra nareo iny dia efa misy eny amin'ny mpivarotra accessoire-na automobile eny misy mivarotra eny tsy lafo latsaky ny 30 €, latsaky ny 30 € dia manana an'iny nareo dia chargeo iny dia atovy anaty poketra any indray andro any dia charge ny batterie nareo dia avoaka anaty poketra fotsiny dia apetaka, misy fil kilatsatoka dia apetaka eo amin'ny batterie moins plus dia veloma autopilot dia velona. Tsy hoe zavatra ngeza be fa zay fotsiny ny vidinareo atovy anaty poketra any zavatra kely, zavatra carré kely ohatry ny angedana telefônina anankitelo mitambatra ny ateviny dia ohatry ny lehibehibe amin'ny telefônina ny habeany ho mitsara anaty poketra dia mitondra an'izay dia tsisy olana mihitsy nareo raha sina midecharge rehefa mandeha vacances ohatrany dia mba asio fiandro koa le an'iny le câble d'amorçage iny any anaty tômôbily raha tsy manana an'izay an'izay fa mba miangavy olona kely azafady ry mba amorsena kely zay mampirehetra tsara hoe zany ny panina dia tavelany nareo fa manana kely an'izay booster ny anarany, iny booster kely iny fotsiny sady azonareo atao power bank iny azonareo amelomana tômôbily zay iza koa makasitraka iza mila mamindra ositra amin'ilay tsy miasa foana ho tojo. Alleloia. Tahiny Jesosy paster ozy izy ranambavy haja misaotra an'Andriamanitra fa satria nivavaka tokoa izy dia nitantany nandritra ny tontolo andro. Alleloia. Mahafinaritra izany. Tsisy isaony nandoandry isaorako Jesosy fa afaka nakaina tsara androany sady nanaraka akiavitra tsara. Alleloia. Nanao ny akiavitra tao mahafinaritra mahereza fandarina ataon'ny Lina moa izay akiavitra zay. Androany hariva koa nisy fandarana tojo nisy akiketsemane ve teo dia raiko Jesosy ozy izy Erika vita somatsara ny asa mandarana androany dia raiko Jesosy ozy Rodriguez fa dia tena tsy takatry ny saina ny fiasany fa dia anehoany ny fahatsarana foana ho azy ireny ny voninahitra. Anniversaire ny zanak'i ranabavitsika Aingonirina Rodriguez androany, raharaha kely Stefano. Alleloia. Dia andao irarisoan'ny zanak'i ranabavy Rodriguez tsika zao anniversaire ny zanany androany, Stefano ny anarany dia tahiny tompo manoroka mameny Stefano, tahin'Andriamanitra hatrany ranabavy ny zanak'i ranabavy Rodriguez, tahiny tompo nareo menakavy. Za ihany paster no manao ny programako ka tsy ataoko izay mampety maharina mihitsy izany, maharina mihitsy ny tojo. Izy koa mbola tsy mifankasitraka indrindra amin'ny torohevitra hozy Andoandry tsisy isaorana. Voninahitry n'Andriamanitra vita ny Ramadan isaorana Jesosy na amin'ny hery sy tanjaka nandritra ny zare volan'izay. Alleloia. Zao ry te-haka ho an'i Jesosy mihitsy tsika fa vita somatsara ny Ramadan. Makaina kely ireo reto anabavitsika any amin'ny tany arabo reto fa mividy an'izany mihitsy ilay namako tao amin'ny Lidl. Ilaina mihitsy izay zavatra izay. Misy ao amin'ny Lidl sady raha ao amin'ny Lidl dia mora fa tena intéressant ny fananana an'iny ry havana. L'Antony Irina fiadanana pasteur dia fiadanana koa aminao l'Antony Irina. L'Antony Irina moa any Liban izy. Alleluia. Tahiny tompontsika rehetra ozy l'Antony Irina nisy sika Getsemane ozy izy tojo teo. Merci tojo mahereza foana. Reo ralasana bavitsika moa mala manana fandarana ohatrohatr'izay daholo
mba sady tombony ara-panahy no anompony an'Andriamanitra no anompony ny hafa. Halleloia, atsafany fotoana daholo zany. Misaotra anareo, misaotra ny tojo amin'ny ankigetsemane. Misaotra anareo miarahaba zanaky Ranavavy Rodriguez. Izy akoho mbola tsy nivakiko teo, misaotra an'Andriamanitra tamin'ny fitahiana rehetra ozy izy Ranavavy misy matoky ataony amiko sy ny ankonako. Halleloia, tahiana Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra fa nilamina ny tontolo androko. Ozizy Ranavavy Mami. Halleloia. Andohatsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany amin'izay fa efa lasalasa ihany ny fotoanantsika ravana malala. Misaotra anareo rehetra nanaiky amin'ny voninahitry n'Andriamanitra tamin'ny fijonoana vavolombelona rehetrarehetra. Dia ny azo ao ihany hoe misaotra an'Andriamanitra fa tsy miasa rery foana, fa miasa rery foana. Dia tena milama be, tsy misy mijerijery sy miresaka, tsy misy pression mihitsy, table be anarery. Nefa ny mpiara-miasa de part table daholo. Voninahitra n'Andriamanitra izy mampionina. Halleloia, tsara zany. Halleloia. Misaotra antsika io Rodriguez. Zay lasatsika fa lasa amin'ny fotoanantsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ranavavitsika maheno soa any Italia izay voavy terabao voaingana mamany Giovanni kely. Tahitoko Fabiola zanak'andapaka hoety mbola sy narabaiko anao Jonathan Allemagne. Tahiany Jesosy tsika menakavy raha avako dahoary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ranavavy maheno soa anao avy hatrany ny fitenenana. Amen. Tahiany Jesosy pasteur, dia ny fiadanan'ny tompo no mba antsika tsirairay avy izay manaraka izao vavaka fiambenana izao. Raisiko ampahatretana lehibe ry havana ny zara amintsika ny tenin'Andriamanitra an'io, ary ny voninahitra sy ny dera dia an'Andriamanitra irery ihany. Alleloia. Ny tenin'Andriamanitra hozaraina amintsika an'io ry havana dia raisintsika amin'ny baibolitsika. Rehefa mahazo plasy tsara tsika, rehefa mahazo toerana tsara, dia sokafantsika ao amin'ny Isaia 3:7, tapany voalohany. Isaia 3:7, tapany voalohany, izay mivaky toy izao amin'ny alalan'i Jesosy. Satria malala eo imasoko ianao. Alleluia. Satria malala eo imasoko ianao. Alleluia. Ny soramandry ry havana dia mivaky toy izao hoe teny fampanantenan'Andriamanitra amin'ny mpanompony. Ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia tenin'Andriamanitra na nomen'Andriamanitra ny Jakoba, satria raha rahantsika ity tantara ity dia nivadibadika ny zanak'Israely. Tena mahagaga zao Andriamanitra zao satria namingavinga anazy mihitsy ny zanak'Israely tamin'io fotoana io nefa io teny io navoaka an'Andriamanitra ho an'i Jakoba, ho an'i Israely, izany hoe ho an'ny taranaka voafidy. Tsy ho takatry ny saintsika na oviana zany alehibiazan'Andriamanitra izany, ary ny fihevitro tsy fihevitrareo i Andriamanitra. Eto dia manambara-pahibe maso Andriamanitra, malala eo imasoko ianao. Rehefa eo anatrehan'Andriamanitra zany Jakoba, azo raisina koa amin'izao fotoana izao hoe rehefa eo anatrehan'Andriamanitra isika, manatrika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, eo imason'Andriamanitra zany eo Andriamanitra manatrika antsika. Ho antsika izay efa nandray an'izany hoe efa niaina zany hoe manatrika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia mahatsapa tsara ny lanjan'izany hoe eo Andriamanitra. Malala ny isika rehefa eo anatrehany. Eto zany Andriamanitra dia maniry no eo amintsika foana. Andriamanitra manambara eo anatrehantsika foana izy, satria eo imasony isika. Fa ny taritana ny sainantsika ry havana dia moa ve isika manaiky no eo anatrehan'Andriamanitra foana? Moa ve isika mahatsapa an'io fanatrehan'Andriamanitra io amin'ny fiainantsika? Satria amin'izay fifamalinana anankiroa izay no tanteraka ity teny ity hoe malala eo imasoko ianao. Raha Andriamanitra ry havana manantona antsika foana fa tsika tsy manao ezaka mihitsy. Raha Andriamanitra efa eo anatrehantsika foana fa itsika tsy mahatsapa ny fisiny eo anatrehantsika.
dia mandeha ilany ilay fitiavan'Andriamanitra. Izany nefa tsy manova fa isika dia malala eo anatrehan'Andriamanitra foana. Izany hoe ahoana izany ny fomba ahafahantsika mitahiry an'io ho malala an'Andriamanitra io? Ahoana ny fomba ahafahantsika manohitra ny sakana tsy ahatanteraka an'io? Aleloia! Izany malala izany moa ry havana dia tena hoe teny mamy sarobidy, tiana, mamiko, sitrako, tena hoe teny mpitiavana be izany. Iza ry havana ny tsy manirana an'izany teny mpitiavana izany le hoe eo imasoko indray dia eo anatrehako, eo anoloako. Ndao aritsika ry havana hiditra any amin'ny hoe inona ny olana tsy mahatonga antsika ho malala an'Andriamanitra. Andriamanitra mahamalala antsika foana, fa inona ny tokony ataontsika mba ho tonga tena malala an'Andriamanitra tsika le ezaka avy ety amintsika. Anampy antsika amin'izay ry havana dia raisitsika indray ao amin'ny Isaia 5:30 andininy 7. Isaia 5:30 mivaky toy izao amin'ny alalan'i Jesosy hoe: ampahirezonareo ny tanana miraviravy ary atanjao ny lohalika malemy. Aleloia! Ampahirezonareo ny tanana miraviravy ary atanjao ny lohalika malemy. Aleloia! Izany hoe eto Andriamanitra dia mampianatra antsika, mampafantatra antsika fa misy iraka andrahana antsika. Malala ny isika, ny malala ny tsy mijanona ho malala fotsiny amin'izao, fa misy iraka andrahana antsika ry havana. Io iraka io ry havana dia araka ny tenin'Andriamanitra hoe ampahirezonareo, irana ankaherintsika. Irana ampaherintsika fa tsy izay ihany, ampahirezonareo ny tanana miraviravy. Inona moa ny atao hoe tanana miraviravy? Ny tanana miraviravy raha araka ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia isika, ny namantsika, ny manodidina antsika, itsika rehefa tafiditra ao anatin'ny fahakiviana ka tsy te hiezaka intsony, lasa miraviravy tanana, tsy te hanao ninona intsony. Inona moa ny sakana mahatonga an'izany? Dia ny asan'ny diavoly. Sika ry havana misy fotoana mahatsapa antsika hoe mpanota, mahatsapa antsika hoe tsy lavorary, mahatsapa antsika hoe tokony mibebaka, fa inona ny zava-misy? Miraviravy tanana antsika ry havana. Io tsy misy hoe satria kamo, satria tsy te hanao, fa noho ny sedra, noho ny antony maro be miseho amin'ny fiainana dia lasa miraviravy tanana antsika. Ohatra fotsiny, mety mitranga eo amin'ny fiainantsika ry havana, tena hoe mahatsapa antsika hoe zange manota foana, misy fahotana ty ezaka izany roany mba tsy hanao an'ity fahotana ty, ohatra hoe hangalatra, dia nefa ty hangalatra foana, mahavita mangalatra foana satria misy zavatra tsy dirantsika lalina. Fa na izay fahazarana izay aza, rehevo isika ny miataka dia lasa tsy mazoto intsony sika, lasa miraviravy tanana antsika. Izay ny tenin'Andriamanitra eto hoe ampahirezo ny tanana miraviravy. Izany hoe lasa miraviravy tsika ndray tanana ny fibebahantsika, lasa miraviravy tanana isika, tsy te hiditra lalina intsony fa hoe manota foana isan'andro isan'andro. Tsy ry havana, malala io mason'Andriamanitra isika. Fa tsy izay ihany, tsy irana ankahery an'ireny fotsiny isika, fa irana koa ampianatra. Toy izao tsika nge hoe ary atanjao ny lohalika malemy. Atanjao eto tsy fankaherezana fotsiny, fa mampianatra mihitsy hoe ianareo izay malemy lohalika rehetra. Miala tsiny amin'ilay fomba fiteny fa izay moa ny soratra ato dia izay ny entiko hanambarana anazy. Ho antsika izay hoe le atanjao ny lohalika malemy misy indray ireo olona le izy resaka ara-panahy. Misy ireo olona, misy karazan'olona, misy eo amin'ny fiainantsika misy olona malemy ny lohalika, tsy hoe ny lohalika ny lasa malemy, tsy izay le izy, fa efa tafiditra ao anatin'ny fahakiviana. Izany hoe tsy mahavita mitsangana intsony, tsy mahazaka ny tena intsony, izany hoe tsy mahavita miarina ara-panahy intsony, fa tena hoe tsy kivy tanteraka noho ny fiverimberenan'ny sedra, noho ny fiverimberenan'ny fahakiviana, tsy matohitra intsony ny zava-miseho amin'ny fiainana, fa tena kivy tanteraka ireny ry havana, tsy avy amin'Andriamanitra
fa avy amin'ny devoly. Ny devoly mo mampiditra mialatsiny amin'ny teny baiko hoe déception. Ireo olona efa tafiditra anatin'ny déception fakoviana lalina. Dia mampianatra isika, anjarantsika ny mampianatra n'ireny olona reny mba hatanjaka. Hatanjao ny tenanao. Zany akory tsy hoe tonga ho azy, fa mila mahatsapa, mila mahafantatra fa malalin'Andriamanitra isika, ary mila mitady ny fanatrehan'Andriamanitra. Aleloia. Ry havana malala, ankehitriny mety mety ianao, mety iray amintsika manatrika eto no iantefan'ity tenin'Andriamanitra ity. Mahereza isika raha ohatra ka tsy te handray an-tanana intsony no fibebahantsika. Mahereza fa Andriamanitra dia mpamindra fo. Ary ampianarina koa isika androany mba hatanjaka ara-panahy. Tsy hijanona ao anatin'ny fahakoviana lalina fa avy amin'ny devoly zany. Satria mahalala mason'Andriamanitra isika. Ary misy tenin'Andriamanitra iray tia ankahirezy ifampizarantsika ankairezana dia hoe ao amin'ny Jeremia 1:7-7. Jeremia 1:7-7 izay mivaky toy izao amin'ny alalan'i Jesosy hoe eny, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, noho izany tamin'ny famindrapo no nitarihako anao. Aleloia. Averiko tsika indray mandeha, eny, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, noho izany tamin'ny famindrapo no nitarihako anao. Ry havana, na kivy ianao, na tsy te hibebaka intsony ianao, na malemy lohalika ao, tadidio fa fitiavana mandrakizay no nitiavan'Andriamanitra antsika. Fitiavana mandrakizay no mahalala an'Andriamanitra antsika. Ary tsarovy fa tamin'ny famindrapo no nitarihany antsika. Manaiky ho tarihana ve ianao androany? Manaiky ho tarihana ve izaho androany? Zao ry havana, ity tenin'Andriamanitra ity dia mamintona hoe mpanota isika, nanota isika, ary mety mbola anota isika. Mila miezaka. Fa ao anatin'izany ezaka izany mety ho kivy satria tsy mety tafarina. Tadidio anefa fa Andriamanitra dia tia antsika ary manavitra antsika satria malalana isika ary mandrakizay no nitiavany antsika. Azafady. Fa tsarovy kosa fa mifamindrapony no nitarihany antsika. Aleloia. Joro vavolombelona ry havana. Tamin'ny 430 taona koa dia tena hoe kivy tamin'ny fiainana. Kivy tamin'ny fiainana tsy te eritreritra ninona izany intsony. Mahatsapa hoe za ngena mivavaka aza tsy miova amin'ny fiainako e. Misy koa ireo mivavaka nefa manodidina anahy ohatran'ny hoe mivavaka nefa tsy rary ny zavatra aseho, nijery ny hafa zany. Fiainako tena niainako zany tsy niditra tsy nivavaka intsony mihitsy tena hoe navelako tanteraka zany resaka fivavahana zany. Nandeha tamin'ny lohako ary havana. Satria no heveriko hoe nanompo nivavaka teo aloha kay tsy nivavaka zany. Neritreritra hoe tena hoe niaraka tamin'Andriamanitra teo aloha. Dia nefa marobe zavatra tsy nekian'ny saina, tsy araka ny tokony ho izy dia nahatsapa hoe na hibebaka na tsy hibebaka, misy miseho be dia be zany ny antony fa tafiditra tao anatin'ny déception angamba ny ilazana anazy. Tena hoe kivy tanteraka. Dia tao anatin'izay ry havana no nisy rahavavy izay atao anatin'ity mpikambana ataon'ny andramoka izao nankahery. Nampianatra tena tanteraka tamiko arabaky teny ity teny ity hoe ampaherezo ny tanana amin'ny raviravy ary atanjao ny lohalika malemy. Efa samy niainako ireo ry havana. Fa kosa tao anatin'izany dia nitaritiny hoe tsy tena hoe nitarika amin'ny vantana aza izy fa nizara tenin'Andriamanitra. Dia mihaino tenin'Andriamanitra mandeha mifamindrapo. Tamin'izay fotoana izay nisy an'ilay toriteny izay moa hoe Noemi, tantaran'ny Rota. Dia tao anatin'izay vakiviana izay ry havana nahatsapako anefa tamin'ny fotoana kely ohatran'ny hoe taratra hazavana kely fotsiny hoe malala eo masoko ianao.
na tsy todika aminazy ianao mahalala io masoko ianao fa zay teny zay ry havana no nampitraka anahy na tonga na nitodika hoe ay moa Andriamanitra za mahalala io mason'Andriamanitra. Andriamanitra mamindrafo amiko hoe vonina ny bebaka ahy, vonina no anaiky ho malala anao ahy. Aleloia. Vonina ny ho eo anatrehanao aho satria fantatro fa manatrika foana ianao. Dia tao anatin'izany ry havana no nanaovako ezaka miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra tao amiko sy ny tarihany ahy araka ty ten'Andriamanitra teo fitiavana mandrakizay ny nitiavany anahy ary tao anatin'ny famindrapony no nitarihany ahy. Zany hoe mila olona hafa isika ao anatin'izay fotoana izay ankahirentsika, ampianatra antsika, atanjaka. Fa kosa anjarantsika ny tsy ravoravo-tanana intsony indrindra fa ny amin'ny aram-panahintsika. Tena hoe anjarantsika ny mandray an-tanana ny fiainantsika mba ho eo anatrehan'Andriamanitra foana isika isan'andro, isan'ora, isa-minitra, isa-tsegondra. Fa mamy ny miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary matsiro, zany hoe malalako ianao hoe Andriamanitra, mahalala an'Andriamanitra sika ry havana. Dia andramoka izaho fa tena hoe tsara Jehova. Andramoka izaho dia ho tsapanao, ho tsapantsika fa mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ka ninona asan'ny devoly ry havana dia voatohitra raha miaraka amin'Andriamanitra isika, manaiky ho malala an'Andriamanitra isika. Ny voninahitra sy ny dera an'Andriamanitra mandrakizay. Aleluia. Amen. Haleloia. Mankasitraka indrindra andranavavy ny aina maheno sotsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra zay netiny. Mamy be le verset hoe mahalala, tena marina tokoa zany. Mahalala io masoko. Amin'ny teny hafa io dia hoe amin'ny dika teny hafa io teny io vakiko ny le teny misaotra rana vavy maheno soa. Andriamanitra manakira fahasoavana hamaly fitianao, mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Haleloia. Misaotra andreo koa mankasitraka ny zareo fa izay mandray anjareo fa mampaherina zareo foana ny fampahaizana izay ataonareo. Haleloia. Ole ten'Andriamanitra hoe Isaia 3:24 satria mahalala io masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako, dia olona nomeko anao, meko ho solonao azafady ary firenena ho solon'ny ainao. Haleloia. Satria mahalala io masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Zao ny dikan'io ihany koa manao hoe tiako ianao ary ngezabe ny tombam-bidinao eo io masoko. Haleloia. Tiako ianao dia ny tombam-bidinao ngezabe io masoko. Zany hoe ianao zany eo mason'Andriamanitra dia misy tombam-bidy ngezabe. Ohatra misy zavatra maro be miara-mipetraka eo dia ianao tonga dita hoe riny misy valeur indrindra. Tombam-bidy, be tombam-bidy, be valeur. Haleloia. Mahavariana ity fitiavan'Andriamanitra ity ry havana malala. Io fitiavan'Andriamanitra antsika io zany teny zany enonao zany satria malala eo i masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Ny olona iantefano iteny io tena sambatra satria zao rehefa antaninana ntsika mieritreritra misy fotoantsika mpifankatia dia re misy fotoana efa mba tsy ateo miresaka fa inona mba tena tiavanao anaty dia moa efa matetika le zao foana tena inona ny tiavanao tena ianao mihitsy ny tena tiavako ny tena tarehako ve ianao rehetrarehetra mihitsy tena le maha ianao mihitsy ny tiavako anao tena le fananao mihitsy le tena toetranao le tena maha ianao anao mihitsy ny tiavako. Misy antony foana inona ny tena itiavanao, mety hoe ny feoany ve, mety hoe ny masony ve, mety hoe ny toetrany ve, mety hoe ny bikany ve, ny halavany ve, ny hafoyany ve, ny fietsiny ve.
inona no mahatonga anao tia olona anankiray misy foanao e tena nanitona anao voalohany tamin'ilay olona fa mahavariana ny zanak'Israely eto mantsy avakitsika andininy voalohany dia ry Jakoba no resahan'Andriamanitra, i Jakoba no resahan'Andriamanitra, i Jakoba no resahan'Andriamanitra. I Jakoba tsy nisafidy hoe za te ho tian'Andriamanitra. I Jakoba koa tsy nifidy hoe za ity an'Andriamanitra. Mahavariana izay fa Andriamanitra fotsiny tsotro zao mihitsy no tonga dia tia anazy. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe naketsika izay ten'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Deutéronomia 7. Deutéronomia 7 mba misy tsy voaravaka be taminareo mahalala randria tonga soa mahalala randria falibe zay mahita anao hoe tonga eto dia maharetatra amin'ny farany izy koa mbola tsy narabaka tao ambony tao. Angelina Diamant Chine tonga soa naketsika maki Deutéronomia 7 andininy 9 hatramin'ny 19. Manontany foana antsika fa maninona ary inona ary tena tiany mba hitiavan'Andriamanitra antsika, hitiavan'Andriamanitra any Jakoba. Deutéronomia 7 andininy 9 hatramin'ny 20 bakitsika amin'aran'i Jesosy. Fa firenena masina ho an'i Jehovahandriamanitra ao ianao, fa anao efa nividian'i Jehovahandriamanitra ho firenena rakitra soa azy, mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra nefa niraketa amin'ny fitiavan'i Jehova taminareo sy ny fidiananareo, fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra azy. Zany hoe tsy dia tena nisy antony zany manokana hoe hatsarany ety amintsika, ety amin'ny Jakoba, ny antony fidianan'Andriamanitra antsika. Fa ny tiavan'i Jehovahandriamanitra anareo sy ny tandreman'ny fianianana izay efa nianianana tamin'ny razanareo nitondrany Jehovah tamin'ny tanana mahery sy navotanao tamin'ny tranona nivozana dia tamin'ny tanan'ny Farao mpanjakan'i Egypta. Voaka ho fantatrao fa Jehovahandriamanitra ihany no Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindrapo amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranak'arivo manodimby ary mamaly miharihary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana izy tsy taridritra izy amin'izay mandrafy azy fa amaly azy miharihary. Koa zareo milalana sy ny didy ary mitsipika izay andidiko anao ka araho izy. Ny fanekena voalohany nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny ny fidianan'Andriamanitra hoe ny zanak'Israely no fidiko dia tamin'ny andron'i Abrahama. Natsoin'Andriamanitra Abrahama anaraka azy. Andriamanitra niantso an'i Abrahama. Raha nisy olona hafa koa zany teo mety afaka natsoin'Andriamanitra. Fa ny zavatra nampiavaka an'i Abrahama ny tenenin'Andriamanitra hoe andao any amin'ny tany izay tsy fantatrao, hiaraka amiko fotsiny. Dia nandao ny ray aman-dreniny i Abrahama, nanaraka. Tonga dia tany am-boalohany dia nankatoa. Tonga dia nety tamin'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra ny avana. Fa aty arindrina aty dia tsy diso safidy izy mifidy an'ireo zanak'Israely fa ho avy ny fotoana tsy maintsy ilan'ireo an'Andriamanitra. Averika any zany tsy nisy zavatra ngeza be teny amin'ny Abrahama. Tsy nisy zavatra be dia be afa-tsy inona fotsiny fa katoavana fotsiny. Izay fotsiny. Tsy hoe tsara tarehy, tsy hoe lava-ranjanana, tsy hoe taranak'iza, tsy hoe maherina, tsy zany. Fa i Abrahama fotsiny rehefa natsoin'Andriamanitra tsy ny salasala na dia 2 minitra aza. Hoe andao ny raiko sy ny reniko ve za dia ho any amin'ny tany izay tsy fantatro, hiaraka amin'Andriamanitra izay tsy fantatro. Ianao io ve nalalàn'Andriamanitra? Fantatrao ve ho entin'Andriamanitra izy ianao? Fa araka ny teny taonao rehefa tonga ny antso dia voakasika ho azy zany ny fonao. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe fa ny Jehovah no
izy raha navavamaiso eny nitoroteny izy dia nisy teny nakasika azy. Iny teny anankiray iny efa nosoran'Andriamanitra efa hoe nakasika ny ranabavy. Mahino soa. Vita isitona azy ho ao amin'Andriamanitra. Tsy mora ravana zany anaraka Andriamanitra tsy fantatra, any amin'ny tany izay tsy fantatra, andao ny confort rehefa nisy. I Abrahama navita an'izany. I Abrahama koa mba tsy nafantatra an'Andriamanitra. Fa tonga dia nametraka ny tokony, nametraka ny fankatoavany tamin'Andriamanitra. Izay no nitiavan'Andriamanitra. Izay no antony nitiavan'Andriamanitra. Izay no antony naminaovan'Andriamanitra fanekena. Hita azy. Tonga zany dia misy Andriamanitra fotsiny manao fanekena fotsiny a. Hoe zara nga tena hifidy anao a, tena hotahiko ianao. Amin'ny firenena rehetra, ianao ataoko miavaka. Lehibe Andriamanitra, lehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy nila ninina. Natsoina dia nanaraka. Tamin'ny fahatokiana, Andriamanitra tsy fantatro hoe dia ho arakako. Aloha mifampizato ohatra aloha izy ny olona, fantaro tsara aloha hoe iza. I Abrahama tsy izany. Reny fotsiny antson'Andriamanitra dia tonga izy nandeha. Aika ny tao ambadika izany, fanekena amin'ny rarakopana. Fanekena amin'ny rarakopana. Betsaka ny olona amin'izao fotoana izao tena antsoin'Andriamanitra. Fa matahotra hoe dia manadiady mihitsy. Ahoana marina moa izany. Ny Abrahama rehefa natsoin'Andriamanitra io ry havana. I Abrahama rehefa natsoin'Andriamanitra io dia tao anatina confort. Rehefa kitsika any amin'ny Genesis toko 12 mialatsiny fa mikasosoka kely tazà satria enahy Genesis vao tamin'ny lahady mihitsy nisy olona anambady tonga taty an-trano mba nampifanina tato tokantrano dia samy eo ambony latabatra izay tokatra baiboly dia tsy somary variana izy mahita amin'ny baiboly efa tena somary efa tena rotika dia rotika. Io zany mahatsikaritra hoe tsy ajaiko hoe io baiboly io fa ino mantsy ilay olona fa za ka ino tany baiboly ka ilay baiboly kirotorotika io tsy hoe tsy tiako dia ataoko tsinitsina fa mba miasaasa foana ihany izy io dia tena efa reraka nefa tsy foko soloina mihitsy. Za mpivarotra zay taloha mpivarotra baiboly, mbola manana baiboly be dia be izay mila mbola manana baiboly be dia be tsika. Sao dia misy tsy manana baiboly fa mbola manana baiboly be dia be tsika ato an-trano ato. Fa ny tiako tenena hoe tsy ilay baiboly soloina ny olana fa ilay baiboliko mihitsy ny tsy foko satria efa ao daholo ny zavatra rehetra mba mijery azy fa tsy olana intsony fa efa zatra azy fa zao Genesis 12. Zao ny tenin'Andriamanitra vao niona tamin'ny Abrahama voalohany. Genesis 12 ny niantsoin'Andriamanitra ny Abrahama sy ny vahinianany tany Kanana sy Egypta. Ary izy efa tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao hatrany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia hatovanao firenena lehibe sady hitahanao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao ary hita izay manisy soanao ary hanozana izay manozona anao ary aminao ny hitahiana ny firenena rehetra. Andiny ny faefatra. Tsisy fanontaniana, tsisy question, tsisy keskilia dia nandeha Abrahama araka izay fanazain'i Jehovah taminy. Miantso anao Andriamanitra andao. Tsy ho fantatritsika mihitsy ny toerana hitondran'Andriamanitra atsika. Fa tsy mbola naheno olona ray ny teny any vavaka ka ny tenany hoe raha napozy koatra izao tsy mba nandeha. Za vao androany mihitsy teny ambony fiarakodia teny dia tsopy izao fotsiny mihira fiterahana io dia malahelo be an'Andriamanitra tena voakasika be amin'ny hira izay ninoko dia nijanona mihitsy aloha dia nakanaka ina moa izany mijanona mihitsy aloha dia tena saitsainan'i Jehovah teo ary avana malala satria tena tsara rangahy ty Andriamanitra ty, tena tsara. Sanatria koa izy tena izany hoe raha mba napoziko ratsy be ohatr'izao izany nanompan'Andriamanitra marina raha nandeha. Abrahama tonga dia nandeha. Hitan'Andriamanitra koa izay
Tsodrano efa ny fitsofandrano efa nandeha teo a izy Andriamanitra tsy ampy anazy amin'ny tsodrano ohatr'izany fotsiny. Azo ifampiko any amin'ny Isaia. Dia jerinareo rehefa aorianao a any amin'ny Deutéronome 4:20 andininy 8:20 misy teny anankiray manao hoe hoy izy Andriamanitra hoe andolo hoe Deutéronome 4:30 vakiko aloha zay. Deutéronome 4:30 azafady mbola tsy 26:18 aloha fa Deutéronome 4:30 andininy 7 sy hatramin'ny 14 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny tena Andriamanitra fa anjaran'i Jehovah ny olony, Jakoba no natokany holovany. Natokany holovany. Nahita azy tany anefitra izy dia tany amin'ny tany foana be namperina. Hitan'Andriamanitra zany reto ty Jakoba ity tany anefitra dia hitan'Andriamanitra fa mandeha irery izy. Ary koa hitan'Andriamanitra fa mila fiarovana izy. Be dia be ny olona hitan'Andriamanitra zao mihitsy hoe mila Andriamanitra dia tonga dia nifidy hiaro azy Andriamanitra. Nahita azy tany anefitra fantatr'Andriamanitra fa tsisy mpià dia hozy izy Andriamanitra andeha ho ahikoka izy ity fa tena ohatran'ny mampalahelo. Zany angentsika jeren'Andriamanitra ianao dia jeren'Andriamanitra teo amin'ny tontolo tsy hita maso be fahavalo ianao io. Tonga dia na tsy mbola niantso ianao angeny mahatonga n'Andriamanitra zay mbola tsy niantso koa ianao dia efa namaly izy. Andriamanitra aloha efa tonga voatsapany hoe tena mila an'Andriamanitra zany fianakaviana hoe za ty tany hevitra nefa Andriamanitra efa nijery mireo. Lehibe ngely hapa n'Andriamanitra. Raha itsika reto any hoe miandry antsika hiantso Andriamanitra vao mamonjy maty ny fahavalontsika. Satria ny fahavalontsika tonga eo efa tsisy azontsika atao intsony. Fa mahatonga antsika tafavoaka Jehovah efa teo talohan'izany. Ampaherezako ny foana hoe ninona problème malalovantsika. Ny vahaolana efa any. Mbola tsy tonga teo amintsika akory olana io dia ny vahaolana efa vitan'Andriamanitra efa ela. Tsara angeravana amin'ny mivavaka, tsara angeravana ny manompo an'Andriamanitra. Satria maninona? Satria mahalala ianao. Sady misy vidiny tombam-bidiny eo aminy tsy avelana ho potipotika fotsiny izany ianao. Tsika reto efa tokony ho potika daholo. Fiainantsika reto efa tokony ho potipotika daholo. Fa Andriamanitra tsy mamela zavatra misy valeur potika fotsiny izany izy. Matoy ny olona ray very, matoy ny olona ray potika dia nanary teny izy izay. Fa Andriamanitra miezaka foana, Andriamanitra mitahiry antsika satria sarobidy angentsika arabany. Hoy tena Andriamanitra Deutéronome 32 toy andeha toy ihany. Andininy 7 fa anjaran'i Jehovah ny olona, Jakoba natokany holovany. Nahita azy tany anefitra izy dia tany amin'ny tany foana namperina koa dia nanodidina sy ny azy ary notandremany tahaka ny anak'Andriamasony. Sarobidy ngerabany zany anak'Andriamaso zany. Tandremany. Toy ny voromahery manehitra ny ao amin'ny akaniny dia maniditsidiny eo ambonin'ny zanany dia toy izany namelaran'ny elany sy nandraisany azy ary nitondrany azy eo ambonin'ny elany. Jehovah rery nitondra azy ary tsy nisy Andriamanitra hafa teo aminy. Nisy olona roa lahy teo, Jakoba sy Esau. Fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe Jakoba no novidiny. Jakoba no tiany, aleluia. Aza idina hevitra, aza miasa asa saina. Rehefa tian'Andriamanitra ianao dia miasa saina jerenao ireo tsara. Hoy ilay mpila Amerikana izay hoe tena mba manontany tena mihitsy a Jesosy hoe inona izy mba hitiavanao anaty. Za mitenanao tsy voavalitsika izany. Rehefa tonga ny fotoana hitan'Andriamanitra dia namboarina isika. Dia nataony lasa iny ilay Deutéronome ny tiavakitsika teo 26:18 teo amin'izay
nataon'inona amin'izay rehefa hitany nataon'iny ary Jehovah kosa efa nampiteny anao androany fa firenena rakitra soa azy ianao arak'izay nolazainy anao mba hitandremanao ny didiny rehetra sy hanandratana anao ambonin'ny firenena rehetra izay nataony ho fiderana sy ho anarana ary ho voninahitra ary mba ho firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ianao araka izay nolazainy takalo amin'izany kosa nefa misy takalon'izany rehetrarehetra zany ny takalon'izany dia tsotra natokan'Andriamanitra isika natokan'Andriamanitra Jakoba dia nizatra ny takiny amin'izay tany amin'izay le fifidianan'Andriamanitra ny Jakoba tonga dia voaro any an-tany efitra misy tonga dia voaro ny tanany any an-tany efitra tonga dia voaro amin'ny côté rehetrarehetra mihitsy eny ambony eny izy eny takan'ny voromanidina takan'ny voromahery maniditsidina eo ambonin'ny akaniny ianao zany mandeha ndraindraiky efa favany mieritrrehetra tsisy mpiaro ianao jereny amin'ny ankavia jereny ny ankavana jereny ny aloha jereny ny arina io fa tsisy ozy izy mivany garda fa asio azafady avy eo ambony ny voromahery ny voromahery ny liona sy ny reny biby ihany rehetra reny mbola tsy mahavita miaro ny zanany noho ny voromahery ny voromahery ny zanany ny le tranomborona iny ataony any amin'ny farany ambony any amin'ny tsy takatry nizaniza any fa izy koa mbola any ambony any mbola mitsinjo alleloia manakatra n'ino anao dia efa sahirana ary raha sendra tena hoe tena farak'izay mahery anao ka tonga eo dia efa ao ambony akoa ny reniny miaro azy tandremo ny voromahery zany mbola hianjana raha hiaro ny zanany zany nanoaran'Andriamanitra antsika tao amin'ny Deutéronomia 26:18 tao amin'ny 32 mantsy le 32 le Deutéronomia 32 tao tianao Jesosy tsisy mampatahotra anao miaraka amin'Andriamanitra ekeo ny antsony alleloia malaky atoko fahatelo nareo malaky atoko voalohany aloha malaky atoko fahatelo malaky atoko fahatelo andiny 17 milaza manao hoe ary rakitra soa ireny amin'ny andro eo tendreko Jehovah Tompony maro ary ho antra azy ary toy ny olona antra ny zanalahy izay manompo azy sady ho hitana ireny tsy fitovian'ny marina sy ny meloko dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy Andriamanitra rehefa tia azy tsika manaiky azy tsika mankatoa azy tsika manaradia azy tsika ry havana dia atokany tsika atokany tsika ataony maninona tsika ho rakitra soa ho rakitra ho atolotra anazy ihany isika ngeny rakitra ho atolotra anazy Andriamanitra zany mifidy zavatra sarobidy izay hahafaly anazy ihany rehefa atolotra anazy izy ihany no mifidy ny kadoany misy ray mpianakaviana zao dia mba te amba anniversaireny dia volany no miala dia mino volany ankizy ty vitanareo ka atao ny dada dia bibisiany le anina tsy mba tiany dada raha iny vidianareo le pataloha azy tiany dada iny vidiana ohatr'izany ange Jehovah ny antso anahy dia ny antso anao izy zasy anao ihany no tiana atao rakitra soa atolotra anazy rahatr'izay oko fantatrao fa raha voalaza ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay hafatelo amby 7 teo sy tiako adinonao ty teny ty ho ny tenin'Andriamanitra raha vakitsika aloha ny andininy 7 fa sy soa dia efa 4 Isaia 43:3-4 fa izao Jehovah Andriamanitra ao dia indray masina Israely mpamonjy anao omeko ho avitra ao Egypta ary Etiopia sy Seba ho solonao ny tombam-biditsika tsy mitovy amina olona tsy valorana olona ray Etiopia sy Seba zany firenena zany hoe raha ampiakarina eo ambony mizana zany dia tsy olombelona anankiray mitovy aminao
lanjaina eo miaraka aminao, atao contrapoint-nao fa firenena anankiray mihitsy. Dia ao anatin'io nefany firenena anankiray misy olona firy zany, mbola tsy atakarin'Andriamanitra olona ray ianao zany. Fa ianao androany malala io mason'Andriamanitra ary be voninahitra ianao, sady tiany ianao. Tsy avelan'Andriamanitra zany. Raha tsika reto tsy sairan'Andriamanitra misy amintsika eto efa narary mafy fa tokony maty. Betsaka tamintsika eto nefa ohatr' zany. Fa ianao efa mahita olona anankiray tsisy vidiny dia lananenina. Misy olona angiravana matimaty ho azy, matimaty ho azy tena kenda ny dadatoanay zay zatry hoe manina koa fa ny dadatoanay mpikabary ny fianakaviana tamin'izany. Beatoka le surnom, beatoka be zay dia zay mpikabary mahay mpikabary be zany, mpampianatra mpikabary zany taloha. Dia misakafo hariva dia latsaka ny sotro dia miondrika anakan'ilay sotro dia zay vita. Tsisy nialana nenina. Misy amintsika eto ngiravana efa tena nialana nenina, efa tena nilasana fotsiny fitondrana ambavaka sy fitondrana ambavaka. Tsy navelan'Andriamanitra satria maninona? Tsy tian'Andriamanitra ianao fatifaty fotsiny amin'izao zany. Raha tsy maintsy ho faty ihany ianao efa tena vonona ho rakitra soa anazy. Zany angiravana ny mahatonga an'Andriamanitra miala nenina tsara amintsika eo. Inona ny tsy efa ratsy nataontsika? Ary zany tena anao tsy hanararotantsika an'Andriamanitra akory zany hoe zany tena tsisy ohatrana fa andeha hanao izay tsy mety. Tena miala nenina Jehova. Tsy tiany ho fatifaty fotsiny zany ianao dia very. Fa raha miala eto ianao dia rakitra soa. Ianao ihany ny rakitra omena anazy. Dia tonga aminao ilay tena Andriamanitra hoe zava-dehibe mason'Andriamanitra ny fahafatesan'ny olona masina izy. Ny olona anankiray zany rehefa ao amin'Andriamanitra, niresa-be amin'Andriamanitra fahafatesan'ny olona satria rakitra soa ho tonga eo aminy. Fahalahelo ny olona anankiray maty amin'ny fahotana satria tsy tonga any aminy. Dia vola volainy zany mahatonga anao vola volainy io impiro anao saseky maty. Fa tsy maty ianao, tsy molazon'Andriamanitra antoka. Raha maty ianao tafasaraka aminy. Raha maty amin'izao mbola tsy vonona tafasaraka aminy. Nefa ianao efa nitendreny sy nofidiany ho rakitra soa anazy. Rakitra omena anazy. Ozy ny bokin'ny Petera voalohany. Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy manao hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy. Alleloia. Fanjakam-pisorona, firenena masina. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho any amin'ny fahazavana mahagaga. Dia anareo izay tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Zany ry havako. Taranaka voafidy. Isika reto mahatonga antsika tonga eto androany. Tsy tonga fotsiny antsika fa efa nifidiana. Misy olona be dia be lavitra antsika firentsika 450 reo zao any amin'ny boîte de nuit amin'izao fotoana izao. Misy fafinaretana hitan'ny olona ange ry apany. Any anaty trano fandraisam-bahiny any, mijangajanga any. Anaty bara, anaty boîte de nuit. Amatsaiko fireny amin'izao isantsika 90 tonga eto zao androany. 9,000 alina. Mety 9 tapitrisa amin'izao ny totalin'ny olona anaty boîte de nuit androany alina. Mifalia ianao raha tonga eto androany. Tsy maty antoka ianao raha tonga eto androany. Ndre ozy ny izao ny efa rako, ndre miafina mihitsy ange ianao tsy hitan'ny olona. Raha hitan'ny olona mivavaka eto soanao amin'ny alina, ndre tiany efarany Rengodina Rodriguez nga misy problème, tsy fefarany io. Halleluia, fetombohan'ny zavatra tsara. Voafidy ianao. Zavatra ngeza be zany tonga mivavaka izany. Voafidy. Tsy anareo no mifidy avy, zany no mifidy anareo ny ten'Andriamanitra mba handesy amo. Halleluia. Taranaka voafidy. Fanjakam-pisorona, firenena masina.
dia olona nalain'Andriamanitra ho any tena, nalain'Andriamanitra ho azy mba ilazanareo ny hatsaralay ny antsonareo hiala avy tany amin'ny maizina. Avy tany amin'ny maizina daholo tsika avy tany amin'ny maizina, fiainana amin'ny maizina sy manjombona. Tany daholo ny fiainantsika taloha. Tsy ahoana akory tsika taloha dia efa malahelo dia mitomany. Ino ary ilay mampitomany antsika? Malahelo fotsiny tsotro tsika, mampalahelo nge fiainantsika taloha. Fa natsoin'Andriamanitra tsika hiala tany amin'ny maizina ho any amin'ny fahazavana mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fa iny. Inona moa tsika taloha? Firenena masina ahoana ary izao tsika ity? Na izao any antsika rabona tenenina ny havantsika sy ireo olona niarana tezana tamintsika dia ho tenenina hoe rado ino ny firenena masina dia mezan'ny olona. Firenena masina ahoana koa iny? Raha za ty zao ny namako na misy fotoana miresaka amin'ny ny havana akaiky anazy ade dia mbola tsy genisendrero mihitsy zany hoe za ve dia atsoinareo ohatra eo zao ny misy ohatra misy anabavika eo ohatra dia misy ray aminareo miresaka eo dia ohatra mbola asa takitra mihitsy mbola tsy mety zatra an'izany mihitsy izy hoe za atsoin'olo hoe pasteur zany. Tsy menatsiny izy. Hitany hoe nahabelelo kely anaty taloha sy le mitomany kely sy le manao pataloha rovitra kely mitaingina kalesa kely ireny. Izay misy nefa ilay tenin'Andriamanitra dia ianareo izay tsy firenena akory fa iny. Tsinitsinina akory ange tsika tariny taloha izany. Tsisy ninona hita sy nijerena ange dia ety amintsika. Fa mahafinaritra iny mihitsy ny fitianan'Andriamanitra tsika. Ary izao nasiny tombam-bidy tsisy vidiny tsika fa izany nametraka tombam-bidy tamintsika. Malala eo masoko be voninahitra. Be voninahitra ahoana ary Soamefa, be voninahitra ahoana ary na Mintsomakirina, be voninahitra ahoana ary Erika, be voninahitra ahoana ary Tizaty. Andriamanitra, mason'Andriamanitra no mahita an'izany eny aminao. Aza manambany tena ary aza komplekse zany eo amin'ny fiainana. Fa Andriamanitra mahita, mety tsisy valerana ianao amin'ny olona, mety tsisy valerana ianao na dia amin'ny vatana, eo anatrehan'ny vatanao ary fa disoiny isa 43 zany. Malala eo mason'Andriamanitra ianao, sady malala ny be voninahitra. Ary raha ny tombam-bidinao io firenena iray mihitsy mbola tsy atakalin'Andriamanitra anao. Fa satria nahoana ary inona ny antony? Andriamanitra nahita ny antony. Inona ny antony ny fidiananao? Fa ny tokony ataonao kosa, inona ny tokony ataonao? Ndao akato azy, ndao ity azy. Izany ve ravana ny fanataon'Andriamanitra? Tafimy voninahitra sy lasa malala ny ohatr'izany ve tsika dia izay mitandrina lalàna kely io dia ho problème tsika. Tsy azo atao izao, tsy azo atao. Tsy maninona izany e. Andro sabatsy tsika ny vavaka tsy maninona izany e. Ianareo vavaka aza manao fitafian-dehilahy. Tonga dia tsika tsy maninona izany. Za ary mba malala ny tafimy voninahitra. Aza manao kavonila intsony ny rado, tsy inona raha izay kavonila Jehovah. Efa izany ve tombam-bidy omeno anahy tafisinao anahy ny voninahitra dia inona raha riko an'izany? Aza mihinana reto biby maloto reto intsony. Tsy maninona mihitsy izany, tsisy dikany izany. Aza tia voly, tsy problème izany Jehovah. Aza miteny ratsy, aza manao an'izao. Tsy maninona, tsisy mavesatra satria maninona. Sary mba nitafian'ny voninahitra. Inona moa izany rehetrarehetra izany lava zavatra ny tany. Hoy izy Paoly hoe ny zavatra hoy izy dia ny zavatra rehetra ataoko tahaka ny taimboraka. Satria inona efa azon'ny Paoly ilay zavatra tena izy. Lasa be voninahitra mason'Andriamanitra izy. Fanjakam-pisorona, firenena masina, taranaka voafidy. Misy amboniny izany hoe mijereva hoe ianao, mijereva hoe ianao zavatra amboniny izany azonao tsiriritiny eto amin'izao tontolo izao ty. Amin'izao fiainana fandalovantsika eto an-tany izao, mijereva hoe ianao zavatra afaka mbola ambony tsiriritana. Mihoatra noho izany tenin'Andriamanitra izany hoe malala ianao be voninahitra, malala masina be voninahitra. Firenena atao takalinao, firenena masina, rakitra soa ho azy. Fanjakam-pisorona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany ny sorona avy any amin'ny maizina ho ataony amin'ny fahazavana mahagaga. Raha mahita anao dia mba soa inona ny zavatra tsara.
inona ny zavatra tsara mihoatra aloha izany hotahiny tompony antsika mianakavy za mino fa voarainao zany hafatra zany ny hafatra aminao androany dia zao hoe andao ity an'Andriamanitra tsika andao akato azy andao anao zay sitrapony fa zavatra kely zany mihoatra amin'izay nataony antsika hotahiny tompony antsika rehetrarehetra tonga ny fotoana izy rahantsika fahatsapana inona ary no zavatra mba azonao zaraina androany inona nakasika anao tana zavatra voalazy zay raha atao mihoatra an'izay manjary tsisy voaraintsika indray fa za mino sy matoky fa atonony zay halleloia ino ny kantoko rado akiradio misy aminareo ve manana zavatra ho zaraina inona ny zavatra mety makasika anao voarainao azonao ny lazaina tao anatin'izay mino anareo avy hatrany ny sehatra amin'ny fizarana fahatsapana izy niditra voalohany ndao ampandrosotsika ary ny ranabavitsika alao asiana sary foana ihany halleloia ranabavy Aingonina Rodriguez inona no zavatra azonao zaraina androany anao ny fitenenana tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetra mankasitraka indrindra amin'ny fitenenana dia mankasitraka anareo mianadahy tamin'ny tory teo fa tena mahakasika be mihitsy ny amoa zany no zavatra tena nakasika be anahy dia Abrahama raha vonandry ny antson'Andriamanitra izy dia tsy nanisy fanontaniana izy fa tonga izy dia nandeha nanaikitra dia hoe ay efa fanekena lehibe mihitsy no man'Andriamanitra ao anazy tambadika tao dia manaraka izay moa hoe Andriamanitra miala ny endakosika fa tiany zaso ianao ho rafitra soa azy ho atolotra ho anazy ihany raha hatr'izay dia tena hoe mahakasika be mihitsy le tiatsika dia tena Andriamanitra tena hoe mahakasika fo be mihitsy dia zay pastera dia ho anazy ao voninahitra amen alleluia be mankasitraka anao ranabavy Rodriguez Andriamanitra manankiray pasoavana ny amaly fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asana tombo sotra anareo foana ny fizarana fahatsapana fa mampahery foana ny fizarana fahatsapana izay ataonareo andao indray antsika piditra olona hafa indray inona indray ary ny fahatsapana azon'ny rahalatojo zaraina anao ny fitenenana tahiny Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia mankasitraka anareo mianadahy amin'ny toloteny fa nampahery sady nakasika ny tena nakasika anahy dia ilay resaka momba ny voromahery teo hoe izy tena enjana be amin'ny biby rehetra raha hiaro ny zanany mbola mahery n'olona sy ny rehetrarehetra satria ny anazy tsy ety amin'ny tany eto ny zanany fa hoentina eny ambony aravaram-bato be tena sarotra aloha vao tafaka teny vitsy vao tafaka teny vitsy ny biby vao tafaka teny dia ao ambonin'izay mbola hoe eo koa izy mbola miaro ny zanany mbola misanidinidina eo ambony zanany eo izy dia tena mahakasika hoe ndry zany marina ianao Jehova manodidina anay miaro anay taonao ambony tsisy mahatakatra anay dia tena nakasika be anahy dia mitohy amin'ilay toriteny hoe sarobidy eo masina ambony tombam-bidy sady tiany no malala eo masina alleloia dia tena nakasika dia tahiny Jesosy taolontsika rehetra alleloia mankasitraka indrindra anao zandry-tojo tao anatin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manankiray pasoavana amaly fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany mbola misy olona hafa ao alleloia satria mbola hiantso olona hafa indray izy indray ary niditra manaraka ao rehefa tafiditra miandry azy tafiditra aloha tsika mbo tsy tafiditra ny Charline na Madagasikara mantsy no maniriditra eo nefa tsy mety tafiditra izy noho ny connexion ny zareo any ambany fa dia lana tsiny be dia be neny tsy tafiditra ny appelanao mankasitraka dia misaotra antsika rehetrarehetra izay nizara fahatsapana matoky sy mino anefa fa nampailanao ny fandarana mino fa na dia tsy tafiditra ary io fa tafiditra any ny Charline ve
raha ny tompony ny Charline anao avy hatrany ary ny fitenenana inona no zavatra azonao zaraina androany neny. Makasitraka pastera na mefitenenana tay tompo daholo isika menakavy mba zavatra nakasika pastera tamin'ny toriteny teo ny zavatra rehetra moa dia nakasika avokoa fa mba niavaka kely le hoe izaho tsy dia misy valeur raha eo imason'ny olona fa kosa nahafahan'Andriamanitra ny hoe malala eo masoko ianao. Saotra betsaka pastera. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra tsy hitako koa moa ny tsy voapotra kory ny sarin'ny Charline dia efa tapitra ny zavatra tenena fa ilana tsy indrindra taminao mbola mpitadiavana an'ilay sary efa maro be moa nareo ny ato dia ary ambany ery ilay sary rehetrarehetra ny sasany dia ireo misy sary mpitadiavana be sary hoe tsy tadidiko daholo hoe any amin'izao izao moa sary nisy dia rana tsinitsy nisy sary eny ary izay no ela antsika ary ianao hira anankiray ivavatsika anatin'ity ordinateur ity dia menofinaritra daholo isika menakavy dia ataontsika ity ry teo malala eo masoko ianao hoe alleluia menofinaritra daholo. Afaka makafina zany ianao
Amen Jesosy a misaotranao zay Jesosy malalany amin'ny teninao zay tonga taminay androany. Misaotra indrindra Jesosy a, misaotra Jehovandriamanitra amin'izany teny mam'izany hoe mba misy mahita tombo ambidy ohatr'izany ety aminay dia tsy iza fa ilay Andriamanitra tena be tombo ambidy indrindra. Halleloia. Ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra. Misaotra Jehovandriamanitra ao. Antsika ry havana malala tena hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany fahasoavany izany hoe haitsika ity misy vidiny, haitsika ity tena misy tombo ambidiny ngezabe. Fa tsika tsy mahafantatra an'izany, ny olona koa tsy mahita an'izany. Fa mampahery anao androany ilay Jehovandriamanitra ny tany sy ny lanitra mihitsy ny mahita eny aminao fa misy tombo ambidy tsy takatry ny saina ianao. Fantaro manomboka androany fa tena hoe fantaro manomboka amin'ity androany ity fa tsy olon'olom-poana ianao. Ary fantaro fa isan'andro isan'andro dia miezaka Andriamanitra mba hahatonga anao any an-danitra, mba hahatonga anao ho rakitra soa omena azy. Aza ataoko tototsony ny fanomponao an'Andriamanitra. Aza ataonao tsy zarizary tsony ny fitiavanao an'Andriamanitra. Zavatra kely daholo ireo angatan'Andriamanitra amintsika ireo miohatra amin'ny efa nataony sy ny mbola ataony sy ny zavatra omeny antsika ry havana malala. Tsy misy mavesatra ireo zavatra kely mba angatan'Andriamanitra amintsika ireo fa tena ny faran'izay tena minimum ny angatan'Andriamanitra amintsika. Izay fitandremana lalàna ve ry havana? Tsisy dikan'izany ry havana raha miohatra amin'ny fahasoavana omen'Andriamanitra antsika. Andao tsika ity azy amin'ny fotsika rehetra. Andao tsika hakatoa. Andao tsika hitandrina an'izay teniny fa tsara izy. Tsara Andriamanitra. Misaotra Jesosy a. Voninahitra aminao a, tahio izany teny izany mba tsisy overy sy latsaka aty anatinay. Ataovy maniry aty anatinay a, boboky atao anatinay a, ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ndao ampandrosotsika izy aminareo ao anatin'ny Zoomona afaka tonga dia mivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao azafady. Tonga dia miteny a izay hitondra ny mivavaka ho an'ny firenena. Halleluia. Mankasitraka pasiterana ny fitenenana mbola araka hivavaka asika. Mbola misaotra anao izay Andriamanitra ray ny tsara indrindra. Mankasitraka Jesosy satria tanteraka teto indray ny vavaka fiambenana Jesosy tanteraka indray ny fotoana androany tena hoe mitahinao taminao mahery tena nandeso matsara ny connexion anay narovanao tamin'ny rano ny fitaovana rehetra Jesosy fa tanteraka hatramin'ny farany fotoam-bavaka androany tena hoe voarainay ny afatra Jesosy misaotra betsaka ny amin'ny fitiavanao anay satria tena Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra tia anay ianao Jehovandriamanitra ary Andriamanitra efa nifidy anay hatrany ambokanao Jehovah. Izay nge Jesosy tsy zavatra mamendrika anay na dia kely azy, tsy zavatra tena hoe intéressant aty aminay aty Jehovandriamanitra nefa ianao nifidy anay, nefa nofidianao zahay Jesosy misaotra betsaka ary tsy vita nofidianao ihany izay fa tena mbola nasianao natafinao voninahitra izay tena nataonao tena ambony tena sarobidy eo masonao izay Jehovandriamanitra. Dia mankasitraka Jesosy satria tena tsapanay ankehitriny ny tombo ambidinay eo anatrehanao satria tena sarobidy tokoa izay eo anatrehanao. Misaotra Jehovandriamanitra. Jesosy malalo ny angatanay aminao Jesosy ny mba hitahirizanao anay tsirairay avy ho eo ambany elatrao mandrakariva Jesosy mba tsy hisy haharombaka anay Jesosy malalo fa tena hitoetra mandrakariva eo ambany fahasoavanao izay aoka ny tananao mahery ny fantana sy vimbina anay tena hoe hiaro anay Jesosy malalo.
indrindra fa ny finoana ay tena hoe apetrao aty anatinay mandrakariva ny hafanana ampianary zay mba hitianao mandrakariva Jesosy satria tsy mahay mitianao zay fa ianao no angatahanay ny fanainao masina tena hoe ampianatra anay ampitombo an'izany fitiavana aty anatinay izany Jehovandriamanitra Jesosy malalo ho an'ireo izay mbola tao anatin'ny valan'ny fanomponanao Jesosy androany zay tena mangataka anao tena hoe amangy an'izy ireo amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy malalo tena hoe mba hanaiky izy ireo tahaka ny Abrahama Jesosy tsy nisalasala fa tonga dia nanaiky nandao ny confort izay nitoerany Jesosy malalo ary nanaiky nanaraka anao Jehovandriamanitra ataovy tahaka izany koa ny tsirairay avy izay niheno izany teninao izany izay mbola misy fisalasalana any anatin'izy ireo any Jesosy dia mangataka anao izay Jesosy malalo fa tena hoe ampatsiahany izy ireo fa tena efa nofidinao izy ireo tsirairay avy matotonga eto ary ny fatongavana eto Jesosy malalo dia tena fa lahatra avy aminao tena sitraponao satria efa nofidinao izay tsirairay avy Jesosy aiza misy ariana izay rehetra tonga eto aiza misy adinoana Jesosy fa tena omeo anay ny hery ahafahanay tena hoe manao sitraponao mba hahatonga anay tena malala tokoa eo masinao Jehovandriamanitra satria izany tena fanirinay izany tena hoe zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainanay mba hahafahanay mahazo antoka Jesosy malalo rehefa tonga eny amin'ny raha lanitra ianao dia mba anisan'ireo izay vonjena izay tsirairay avy dia misaotra Jehovandriamanitra ny amin'izany teny mamy izany hitahiriza izany teny izany hitoetra ny anatin'ny fonay tsirairay avy Jesosy malalo aoka mba moazato eny arivo eny eny anatinay tsirairay avy izany teninao izany Jesosy dia androany izay dia tondram-bavaka ho an'ny firenenay Jesosy malalo tsisy miafina aminao ny firenenay ny fahotana lalina ny fahantrana lalina ao anatin'ny firenenay Jesosy malalo dia androany izay dia mangataka anao Jesosy tena hoe hitodio manokana izany firenenay izany dia mangataka ny famindramponao tena arotsaka anao amin'ny firenenay Jesosy mangataka anao izay mba hiala-nenina firenenay hiala-nenina vahoaka malagasy hiala-nenina malagasy tsirairay avy Jesosy elao-nenina Jesosy mba hahatonga ny malagasy hahatonga ny firenena malagasy tena hoe ho sarobidy sy ho be voninahitra ho eo anatrehanao mba hahatonga ny vahoaka malagasy mba ho jerenao manokana Jesosy aoka ny fanainao masina tena hiasa ao anatin'ny tsirairay avy tena hahatonga anay hahatonga fifohazam-panahy lehibe ao amin'ny Madagasikara io mba ahafaha malagasy miala amin'ny ratsy Jesosy mba tena hoe hanompo anao tena hoe hitoky aminao tena hitsijery afa-tsy anao Jesosy mba ahafahantananao miasa ao anatin'ny firenenay mba ahafahantananao Jesosy malalo tena hoe mijery ny firenenay Jesosy fantatrao Jesosy malalo fa tena misy tokoa ny malagasy tena mbola manompo anao anatin'ny firenenay tena mbola manompo anao fo tokoa Jesosy malalo dia aoka ny mba noho ireo malagasy izay tena mitodika sy mijery anao ireo no mba hitodianao koa amin'ny firenenay Jesosy malalo mamindra fo amin'ny malagasy tsirairay avy ianao Jesosy mamindra fo amin'ireo mpitondra fivavahana tsirairay avy ianao aoka anao niasa ny anatin'ny fiangonana tsirairay avy any tena hoe hanala ny tena ampijoran'izy ireo amin'ny fahamarinana ampijoran'izy ireo amin'ny fahamasinana tena hoe hanompo anao tena hoe hitady anao tena hoe hiala amin'ny ratsy Jesosy dia mangataka anao izay mba tena hieno an'izany fitarainanay izany raha toka sitraka ao Jesosy malalo ny tsirairay avy izay ny teninao nanaraka afaka eto aoka ny fanatehanao tena hoe anaraka ny tsirairay avy izay nanaraka izao fotoana izao Jesosy aoka ny Jesosy tena hoe aiza vela misy iso anjara-pitahina avy aminao malagasy tsirairay avy izay ny fandahana teto androany fa tena andray izany fitahina izany avy aminao dia tahio tsirairay avy Jesosy dia misaotra Jehovandriamanitra dia rahalaza voninahitra dia ho anao rery ihany Alleluia amen. Alleluia mankasitraka ny nanavavitsika izay la tao anatin'izay bavaka matsiro mamy ho an'ny firenena izay Andriamanitra manakireo pasaomana any maro fitianao mitombositra dia mitombofa saomana hatrany dia maheriza foana amin'ny asan'Andriamanitra
tanambavitry izay. Misaotra antsika rehetra ihany koa tonga teto raha tsy tetonareo dia nangingina teto ny fandarana. Misaotra nareo ny fidy niaraka tamin'ilay teto androanitra. Mbola tsika amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tompo venana soamantsara izay raha-pitso amin'ny sivy sasany tsika mihaona eto. Tahiny Jesosy daholo akila 2 points radio 1 de 345.com afahana omenonjapeo akila 2 izy tokony resaky ny adiny 3 amin'ny 9:07 maraina amin'ny 9:07 rary. Zamy tahiny tompo daholo dia raha-pitso indray tsika mihaona mahereza daholo. Amen.